Ry havana malalo amin'ny tompo ampitombona mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aoka iombona mivavaka isika ry havako. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra raitsi-toa, ilay mpahary hatramin'ny voalohany ka manao fahariana vaovao isan'andro eo amin'ny fiainanay ary tsy mitsahatra mahary eo amin'ny fiainan'ny vahoakanao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra anao sy mideranao zahay noho izay hanavoazanao ny fiainanay isan'andro, iainanay ny famindramponao tsy misy fetra sy ny fitiavanao tsy toa. Misaotra anao zahay fa mbola avelanao hiaino ny teninao indray ankehitriny, teny avy amin'ny soratra masina izay ikolokoloanao sy itezanao anay, hanabeazanao anay andeha araka ny sitraponao. Dia hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina ary ny teny hitoetra betsaka aty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Ezekiela toko faha 9:30, ny 7:30 hatramin'ny 9:30 farany. Ezekiela toko faha 9:30, 7:30 hatramin'ny 7:30, vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny helokareo rehetra, dia hametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary ahoriko indray ny efa rava, ary hasaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy, fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Sahedena, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda. Ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izao Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izao Jehovah no miteny sady hatanteraka izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: mbola ho tadiavin'ny taranak'Israely aho amin'ny hanaovako izao ho azy, ho amaroko toy ny ondry ny olony, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hahafenon'ny tanànany efa lao ao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy, ka dia ho fantatra fa izao no Jehovah. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izao Jehovah no nanorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izao Jehovah no niteny sady nahatanteraka izany. Eo amin'ny 9:30 zany, manasongadina ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany izay milaza manao hoe: izao no Jehovah manorina ny efa rava ary mamboly izay efa foana. Andriamanitra manorina ny efa rava Jehovah, izany no asongadiny izao 9:30 izao. Rehefa mamaky ity mofinaina ity isika ry havana dia mahita fa mifamatotra mandrakariva tahaka ny tantaran'ny zanak'Israely hatramin'ny voalohany, dia mifamatotra mandrakariva ny olona sy ny tany ary ny tempoly. Ny olona sy ny tany ary ny tempoly. Koa rahambara zany fa indro Jehovah manambara ny tenany hanorina ny efa rava, dia hanorina ny rava ao amin'ny olona sy ny tany ary ny tempoly izy. Ande ho jerentsika ane,
eo amin'ny andinin'ny 7:30 dia hitantsika fa ilay Jehova izay manorina ny rava dia manorina ny rava ao amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanadiovana sy famelan-keloka. Izao ny voalaza manao hoe izao no lazain'i Jehova Tompo amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny elokareo rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary ahorina indray ny efa rava. Ny fanorenana vaovao izay ataon'Andriamanitra eto ry havana malala dia manomboka amin'ny fanorenana ara-panahy. Ireto vahoaka izay nanalavitra an'Andriamanitra, reto vahoaka izay niala tamin'Andriamanitra, vahoaka izay efa tafasaraka an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotana, no ambara fa ahorina indray, arenina ho afaka amin'izany fahotana izany ka dia ho avelany elony ary ho diovina izy. Miariary eo anatin'izany ry havako malala ilay Jehova Andriamanitra mpamela heloka sy mpanadio ny fo. Ilay Jehova Andriamanitra izay mitsinjo ny olony mandrakariva tsy toetra mandrakizay ao anatin'ny fahotana. Ilay Jehova Andriamanitra izay mihevitra ny olony hatrany ka mitady izay hanadiovana azy. Izany no hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy sitrak'Andriamanitra ny hitoeran'ny olona ao anatin'ny haratsy-panahy mandrakariva. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hitoeran'ny olona ao anatin'ny fahotana hatrany. Ka mitady fomba izy hamelana ny elony, mitady fomba izy hanadiovana azy. Ary izany Jehova manadio izany no indro manorina ny olony hiaina amin'ny fiainana vaovao. Araka ny voalaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Kristy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana no efa fanadiovana ny olona. Ny rany Kristy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no efa nanasana sy nanadiovana ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Ary indro hitantsika taratra eto, ilay Jehova izay manorina ny rava dia manorina ny ravan'ny fahotana ho antsika rehetra izay mahatsiaro ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ho an'ny rehetra izay mahatsiaro fa difotry ny fahotana dia indro Andriamanitra mamelona fanantenana vaovao indray, afaka hanarina sy hanorina ny ravan'ny fahotana, ny ravan'ny heloka izay rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra dia ampihavanina indray amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka ho diovina amin'ny fahotana izy ary avela ny elony. Andriamanitra mamela heloka Andriamanitra, ary Andriamanitra vonona mandrakariva hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa ny zavatra faharoa izay mifamatotra amin'ilay Andriamanitra manorina indray ny rava, tsy manorina ny rava eo amin'ny olona fotsiny izy, fa manorina ny rava eo amin'ny tany ihany koa. Ahorin'Andriamanitra ny rava eo amin'ny tany arak'izay voalaza no manao hoe ary hasaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy. Ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saedena, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda, ka dia ho fantatry ny jentilisa rehetra fa izao Jehova no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Ahorin'Andriamanitra indray ny tany efa rava. Raha tsy ahivitsika ry havako malala dia fantatsika tsara fa ny faneken'Andriamanitra tamin'ny vahoaka hatramin'ny voalohany dia ny hamponina azy ireo amin'ny tany tondra dronono sy tantely, dia tao amin'ilay tany Kanana izany. Fa vokatry ny fahotana dia voatery niala tao amin'ilay tany Kanana izy dia nobaboana tany Babilôna, dia lasa zary tany karakaina sy tany rava ny tany Kanana fa izay. Lasa tany efitra ilay tany Kanana tondra dronono sy tantely izay nambara teo aloha. Efa lao tsy nisy mponina intsony tao efa niala ny olona maina ary nanjaka aza, nisy fotoana aza nanjaka ny mosary
tao amin'izany tanàna izay tanàna nolovana izany. Fa eto amin'izao teny fikasana izao kosa Andriamanitra dia milaza fa izy Andriamanitra ilay manarina ny rava, manorina indray nefa rava, no hamerina amin'ny laoniny ity tany ity ho iverina ho tondra dronono sy tantely indray. Mampatsiaro antsika ny ry havana izany fa rehefa rava ny tany dia Andriamanitra ilay nahary no manao fahariana vaovao eo amin'ilay tany ka manorina indray ny rava ary mampahavokatra sy mampahavanona indray ny tany. Hitantsika avy amin'izany zany fa ilay Andriamanitra manorina ny tany, ilay manao fahariana vaovao eo amin'ny tany, ilay mampahavokatra ny tany ka mahatonga ny olona hahomby sy hahavanona amin'izay ataony, dia tsy Andriamanitra mijery fotsiny ny tany fa Andriamanitra mijery ny vahoaka, ny olony manontolo mihitsy izay mipetraka eo amin'ilay tany no tsinjovin'Andriamanitra ka omeny ny faharavoravoana. Hitantsika taratra ao anatin'izao ilay Andriamanitra mihevitra ny tontolo iainana. Fa hitantsika taratra ohatr'izao koa fa misy fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana sy ny tany manontolo mihitsy ny fahotan'ny zanak'olombelona ka mampandiny tena fatratra antsika. Fa maninona ny tanitsika no karakaina, fa maninona ny tanitsika no maina, fa maninona ny tsy mahavokatra intsony ny tany, satria efa niala tamin'Andriamanitra ny olony. Mba hamerenana indray ny tany hahavokatra arak'izany dia mila miverina amin'Andriamanitra indray ny olona. Ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra indray, ny fieken'ny heloka izay nataony, ny amin'izay fanatonan'ny olona an'Andriamanitra indray no ahatonga an'Andriamanitra hijery sy hanarina ny tany hampavokatra azy. Ary izany anie no hitantsika ambaran'ny bokin'ny tantara manao hoe raha ny olona izay nantsoina tamin'ny anarako no avy eny eritena sy hivavaka hitady ny tavako dia hiaino any an-danitra ho ny tompo ka melanelo ary hahasitrana ny taniny. Ilay tany izay hosotran'Andriamanitra eto dia tany izay hosotranina hiala amin'ny mahakarakaina azy, hosotranina hiala amin'izay mahatany lao azy, fa indro entin'Andriamanitra any amin'ny tany mahavokatra. Ka ny tso-dranon'Andriamanitra no ampanambinan'ny tany honenan'ny mponina, ka dia ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany no hirotsaka be dia be ao amin'izany tany izany. Farany ry havako malala, mifamatotra ao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ny olona sy ny tany ary ny tempoly. Eo amin'ny andriny ny 7:30 sy 9:30 dia ampahatsiahiviny Ezekela eto ny fomba fisoronana fanao tao amin'ny tempoly. Rehefa tonga ny fisoronana mantsy dia indro misy ny ondry amanoso masina maro be ao amin'ny tempolin'i Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana izay atao anatin'ny tempoly, dia indro misy ondry amanoso maro be izay atao fanatitra mampahatsiaro ireo fomba mpivavahana samihafa ao anatin'ny tempoly. Ary rehefa tonga ny fahababon'ny zanak'Israely dia nitsahatra izany fomba mpivavahana izany, rava ny tempoly ary tsy nisy tsony aza ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Fa indro Andriamanitra izay miteny indray manao hoe izao no Jehova, ilay hanarina ny rava, ilay hanorina ny rava sy hamboly izay foana, dia Jehova izay hamerina amin'ny laoniny izany fomba mpivavahana izany, hamerina amin'ny laoniny ilay tanàna masina dia Jerosalema. Tsy te hiteny fotsiny izany hoe hamerina amin'ny laoniny ny trano fiangonana na ny tempoly, fa tena entina ilazana mihitsy fa hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana indray amin'Andriamanitra. Satria ao amin'ny tempoly no hifandraisana amin'Andriamanitra, ao amin'ny tempoly no hisehoan'Andriamanitra, ao amin'izay misy ny tempoly no misy an'Andriamanitra, ka hiverina indray ny fifandraisan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra noho ny tempoly.
Mampatsiaro antsika izany ry havana ny zava-misy hitantsika ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana. Ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana mandraka ankehitriny dia misy toe-javatra maro samihafa izay rava, simba, potika. Koa andeha isika hiandrandra amin'Andriamanitra izay hanorona indray ny rava, ireo fombafomba mpivavahana samihafa izay efa noravaina, sy ireo fombafomba mpivavahana samihafa izay naoriny zanak'olombelona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia ho ahorona indray hifanaraka amin'ilay planin'Andriamanitra izay nanorenany hatramin'ny voalohany. Andriamanitra manorina ny rava mantsy, dia Andriamanitra te hanavao indray ny fiainam-piangonany, te hanorina indray ny rava ao anatin'ny fiangonany, te hikolokolo sy handray indray ny fiangonana amin'ny fomba panahy, amin'ny fomba n'Andriamanitra, amin'ny fomba feno fahamasinana, ka hialana izay tsy fahamasinana rehetra. Andriamanitra manorina ny rava ao amin'ny fiangonana no indro tazana eto amin'izao soratra masina izao. Ety am-pamaranana ry havana malala dia hitantsika taratra fa ay Andriamanitra manorina amin'ny rava amin'ny lafiny rehetra izay miseho amin'ny teo-piainan'ny olony eo amin'ny zanak'Israely, eo amin'ny fiangonana, amin'ny lafiny rehetra ka Andriamanitra mikolokolo sy manavao ny fiainantsika, miandry antsika hiverina aminy, miandry antsika handray indray ny baiko-pitolomana avy aminy, miandry antsika mba haneho mandrakariva ny fifandraisana tsara amin'izy Andriamanitra hahatonga azy hiaraka amintsika amin'ny fanompoana samihafa izay tanterahantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amintsika kosa ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo faly misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay mampanantena anay fanorenam-piainana, fanorenam-pinoana, fanorenana izay efa rava. Fa efa niala taminao izahay, efa nanalavitra anao izahay, efa nandika ny sitraponao izahay ka mifona aminao, mifona noho ny amin'ny tsy fahatanterahanay, mifona noho ny amin'ny izay rehetra mety ho fahadosoanay, mifona aminao Tompo ny amin'izay tsy mahatanteraka anay rehetra eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ary mamela reny elokay. Diovy izay ho afa-pahotana dia adio, ary sasao madio izay ho afa-keloka dia ho fotsy mangatsakatsaka eo anatrehanao. Ankehitriny Andriamanitra ray dia raiso ny fahavononanay, ny fahavononan'ny fiangonana, mba hanarina indray ny fiainam-piangonana izay efa rava sy potiky ny fahotana, potiky ny fitiavan-tena, potiky ny fankahalana sy ny fifandirana samihafa. Ianao Andriamanitra hanorina indray ny anao araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.